sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiantony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Karamarson eto amin'ny radio Fania. Aza ilazanao ao ry Tompoandriamanitra, aza manalavitrahy faingana ry hanampiahy ry Tompo mpamonjiko. Nalaigny avy taon'ny Salamo toko fa 17. Falifaly magnano mbola tsara kory aby atsika jiaby, tsy magnahy agnatin'ny fahasalamagna ravoravo zahay. Manasa nareo agnaraka sy tandregny toroteny ndraiky fampianarana hoentin'ny ray aman-drenitsika amintsika. Magnologna reo vaky-teny masina samihafa roson'ny eglizy amintsika niany. Araha ny loha hevitry lehibe dia ny hoe toetra mahitsy sy manetry tena no ilaina hanimpona ny eglizy. Isoranay anareo zay mpagnaraka tsy tapaka ary manjohatra ny ity onjam-peo mamitsika ity. Magnamaraka tokoa izay ny fahaolo raiky atsika jiaby, eglizy miaradia anjakan'ny fiombonana miaigny ny fifankatiavana ao agnatin'ity valatokana ondrin'Andriamanitra ity. Arak'izay ny andeha ary atsika hitandregny izay fampianarana ndraiky toroteny hoentin'ny ray aman-drenitsika izay, ary ihaino zany ampitiavana, ampinoana ary amin'ny fanantenanany isika rehetra. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vaky-teny masina voalohany, boky ny Malakiam-paminany. Mpanjaka lehibe aho, hoy ny tompony tafika, ary matahotra ny anarako any amin'ny firenena. Koa ankehitriny, ry mpisorona, didy miatra aminareo izao, raha tsy henoinareo sy rototra ianareo ny anome voninahitra ny anarako, hoy ny tompony tafika, dia andefa ozina amelanareo aho, fa ianareo kosa ny villalana. Nanafintohina olona maro tamin'ny lalana, ary namatika ny fanekena tamin'ny Levi, hoy ny tompony tafika. Koa izaho kosa dia efa nahatonga nareo ho faniratsira sy tsinotsinona eo mason'ny vahoaka rehetra, satria tsy nitandrina ny lalako ianareo, sady mizaha tavan'olona amin'ny fampiarana ny lalana. Tsy iray va isika rehetra, tsy Andriamanitra iray va no nahary antsika, ka nahoana ary ty isika no samy mivadika amin'ny iray amintsika avy, ka mandoto ny fanekena amin'ny razantsika. Izany ary ny tenin'ny Tompo,
isaorana ne Andriamanitra. Vakiteny masina faharoa. Taratasy voalohany masinda Paoly Apôstôly ho an'ny kristianina tany Tesalonika. Ry kristianina havana, naleonay nanetry tena teo aminareo. Mova tsy nireny mitaiza ny zanany, fa no ny fitiavanay anareo dia tsy ny evanjelin'Andriamanitra ihany no nirinay omena anareo, fa ny ainay koa aza. Satria efa tonga maminay loatra ianareo. Tsaronareo ry kristianina havana, ny fikelezana aina amampisasaranay. Fa sady niasa andro aman'alina izahay no nitory ny evanjelin'Andriamanitra tany aminareo, mba tsy ahavakitratra olona na dia iray taminareo aza. Noho izany dia tsy tapaka misaotra an'Andriamanitra koa izahay, satria tamin'ny nandraisanareo ny tenin'Andriamanitra notorinay dia tsy noraisinareo ho tenin'olombelona izany, fa noraisinareo araka ny marina tokoa ho tenin'Andriamanitra izay miasa ao anatinareo efa mily. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ne Andriamanitra. Iombatsika mianakavany ny Tompo ho tanteraka tokoa ny izany. Evanjely masina nosoratany masinday Matio, voninahitra ny ho anao ry Tompo. Tamin'izany andro izany, Jesosy niteny tamin'ny vahoaka sy ny
mpianany nanao hoe efa mipetrika eo amin'ny toerany Moizy ny mpanoradalàna sy ny fariziana, ka ataovy sy arao izay rehetra lazaina aminareo, fa aza makatahaka ny ataony, satria milaza fotsiny izy fa tsy manao. Feziny izy ireo ny zava-mavesitra sarotra entiny, dia tainginy eo antsoroky ny olona, nefa izy tsy mety anetsika izany na dia amin'ny ratsan-tanana akory aza. Ny mba ho hitan'ny olona ihany no anaovany ny asany rehetra, ka dia filakitera lehibebe kokoa sy sombotra viavindamba lavalava kokoa noho ny an'ny olona no entiny. Ny tiany dia ny voalohany toerana amin'ny fanasana, ny fitoerana voalohany amin'ny sinagoga, ny arabena eo an-kianja ary ny antsoin'ny olona hoe rabi. Fa ianareo kosa aza mba mety antsoina hoe rabi, fa iray ihany no mpampianatra anareo ary mpiray tampo avokoa ianareo rehetra. Ary aza miantso olona eto an-tany ho rainareo, fa iray ihany no rainareo, dia izay anan-danitra. Aza mety atao hoe mpampianatra, fa iray ihany ny mpampianatra anareo, dia i Kristy. Izay lehibe indrindra aminareo dia ho mpanomponareo, fa izay anandra-tena dia etry, ary izay anetry-tena dia sandratra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao re Kristy. Ry kristianina ava-malala, mirosotrany tokoa ny diasika avy amin'izao depara vaovao izao, avy amin'izao fiaingana vaovao izao, ao anatin'izao pentekoty vaovao, ka ahatonga sika ivelona ny teny fanevan'ny sinode fafito, ahatonga sika ho eglizy olo velomin'ny batemy, miaradia, miombona, mandray an-tanana, iraina ho misionera ho tabernakla velona. Isorana tokoa Andriamanitra fa nahavita ny fizanonana roa voalohany sika zao, ka mirosotrany ny dio sika sy mora, ary zay no anaovasika vavaka totoafo mba ahatongavasika amin'ny tanjona tiasika tratrarina, dia ahatonga sika ho eglizy olona velona. Ny fizanonana voalohany moa no nandiniantsika ny fianakaviana, eglizy kely miara-mivavaka, miara-mandalina ny finoana. Azo lazaina fa io no tena fototra, satria ahafahasika mametraka sara ka hivahatra amin'izay finoana zay, satria ny finoana ny mahavoavonjy, ary zay finoana zay dia tovozisika amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny fiainana maha zanak'Andriamanitra. Ary io no naverimberisika matetika ny fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Ary zay ny tena tanjony izao sinoda izao, sy rerisika amin'izany fa miara-dalana. Zay raha teo koa ny dikan'ny sinoda. Ny fizanonana faharoa kosa dia efa mampiditra sika amin'izay fiainana zay, amin'izay fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana zay, ka voanatrehantsika teo ka ahafahasika araky ny loha teniny io fizanonana faharoa io dia ny fiarovana ny tontolo iainana. Izay no miezahsika namaly hoe diosezi manao akory nolovan'ny taranaka raha taranaka faramandimby miainga avy amin'ny zava-misy iainasika amin'izao. Mitaky fahavononana ho sika, mitaky fahavononana ho sika vita batemy, ahatonga sika ivelona an'izay afatra zay, ary naverimberisika mba sy ho slogan
fa tena ho missionnaire tokoa isika, ho hiraka mikatroka miasa araky ny lohevitra naverimberisika matetika ka tonga asika ho fanasina sy fahazavana. Fa indrindra amin'izao vanim-potoana sarotra izao ho isika tamin'izay fivoriasika zay ka atonga asika ampivoatra an'ity diosese ity ka sy ny fiovan'ny toetrandro zany no ametra atsika fa ho fehezitsika zay fiovan'ny toetrandro zay ka hitondra asika amin'ny fivelarana mahaolona sy ny mahaolona manontolo. Sy adiny koa fa tena mila vavolombelona izao andro zao isika, naverimberisika matetika zay sy mpitoriteny loatra na ny fahizana amin'ny resaka loatra no tadiavin'izao tontolo zao fa vavolombelona ary ny teny manaitra ho isika fa ny atao no mahasarika ka napetraka asika fa manana ohatra velona isika amin'izany dia i Kristy manana ny toetra mahandriamanitra azy izy kanefa nataony tsinotsinona netritena izy ary naneho izany tamin'ny mpiarabelona ka izay tokoa mila toe-panahy sarobidy dia ny fahasorana sy ny fanetretena ary ny fahamarinana mba ho tena ho vavolombelona tokoa. Ka inona moa ny dikan'izay raha ataosika amin'ny teny mahazatra fanao sika dia ny manao ny asan'Andriamanitra izay no azo amintinana azy ary kristianina malala raha mandinika an'izay fiainantsika ny sinota izay sika ary raha afahasika manohy azy dia ny manao ny asan'Andriamanitra ary raha manao ny asan'Andriamanitra isika dia Andriamanitra no anao ny asasika mitaky fahavononana, mitaky fahafoizana, mitaky fahavononana anompo. Ary zany indrindra no foto-kevitra tiany eglizy ho resisika amin'izao lahady faha-telopolo mandavataona izao dia sinona fa ilay toetra mibaribary ao amin'ny Kristy dia ny toetra feno fahamarinana, mahisy fo, feno fanetretena araky ny fanlazaisika teo. Ary zay indrindra no atrateriny izao alahady faha-telopolo izao ka atonga asika ho Kristy mpiarabelona eo amin'ny manodidina asika. I Kristy ary no modely fototra sy lasitra ho asika, izany no mahatonga asika ho Kristy mpiarabelona isika teo, ahatonga asika ho eo ve tokoa. Ny velona an'izany koa i Masiny Maria izay tsarosika manokana amin'izao ary modely ho ansika, feno fanetretena izy ohatra Sara taditsika ny nataony raha lasa izy nanompo an'ny rahavaviny Elizabeta nandritra ny fotoana maromaro. Toy izany koa i Masina Josefa, lehilahy marina, mpandrafitra ny asa ary mpandrafitra no anarany ary nanompo ny fianakaviana masina. Raim-pianakaviana azo topisana izy, mila an'izany izao androsika izao. Manana ohatra velona koa isika ary malagasy iray raha amintsika niaina izany fanompoana sy fanatretena izany dia siza fa i Victoire Rasoamanalivo, Lucien Boutvoasoa Martyr no nisy feno fanatretena sy nanompo. Rabe fihavanana no nenson'ny maro azy tamin'ny fahavelona. Io toetra mahisy sy manetretena io no ilaina anompoana ny eglizy izay atonga asika ho Kristy mpiarabelona amin'olona. Izany no hafatra lehibe amin'izao alahady faha-telopolo mandavataona izao ary ambaran'ireo vakiteny telo amintsika. Ny vakiteny voalohany boky ny Malakiam-paminany dia milaza mivantana amin'ireo tompona andraikitra anasoany hafa fa ilaina hitoetra feno fahamarinana sy fahitsina io. Angamba raha misy vanim-potoana tokony anakoako ao am-pon'ireo manam-pahefana, ireo mpanao politika dia ho afatry Malakiam-paminany io. Dia izao vanim-potoana resahana izao, resahana betsaka mikasika ny fifidiana sy ny propaganda ho indrindra i Malakiam-paminany ka sy ny ambahambana nanatra ny manam-pahefana tamin'izany ary azo lazaina azafanany mesiny misy izy. Raha sienonareo sisy rositra ianareo ny anome voninahitra ny anarako ho ny tombony tafy dia andefa ozina amelanareo ao. Sanatriana izany aokarisika ibebaka anatra ao ansika zany re kristianina havana oka sia sara vela sy isika eo amin'ny fiainantsika sy mety raha hafa nilazaisika hafa ny ataosika ka manamboamboatra ny zavatra ivelany. Aoka isika aneo amin'ny fiainantsika ny maha-kristianina sika, aoka ny conscience sika no ibaiko asika ny atao hoe conscience dia ny mahanao anao raha pretra ianao dia oka ho fiainan'ny pretra no asehonao manontolo. Raha ohatra ianao eveka asehonao amin'ny fiainanao manontolo zany. Raha filoha ianao, raha ministra ianao, raha manam-pahefana ianao, aoka ny conscience-nao zany hoe ny mahanao anao misy
no mibaiko anao araka ny avy nilazaisika teo ny teny manaitra fa ny ataony masarika ary zay no mahatonga asika ho vavolombelona ho Kristy mpiarabelona amin'ny olona araka ny ataosika ilaina ny teny kanefa sy izany ny tanjona satria araka ny averimberitsika taorianany synody aoka sy mijanona ho slogan mila manao action sika mba tsy ho resabe fosiny aoka ny ataosika raha tisika ny iova tokoa ny ivelona ny hoe Kristy mpiarabelona amin'ny olona anehoasika ny finoasika dia aoka miseho amin'ny fiainasika izany natonga ny Jesosy ao amin'ny evanjely nananatra n'ireo mpieno azy raha nahitany nataon'ireo mpanoran-dalàna sy farizianina izy ka ho izy tamin'ireo manodidina azy efa mipetraka eo amin'ny toeran'i Moizy ny mpanoran-dalàna sy ny farizianina ka tovy sy arao zay rehetra lazainy aminareo fa aza makatahaka nataony satria milaza izy ireo fa tsy manao. Ry kristianina ava-malala aza milaza fosiny aritsika aza be resaka fosiny fa ivelomy izay fampianarana isika aoka mpiatra aoko tanterahisika zay rehetra sy fampiarana an'izany indrisy laza ary zary filamatra aza ankehitriny mivavaka lahady fa manao an'izao sy zao rehefa lasineny aoka ary ifanaraka amin'ny fivavahasika amin'ny maha kristianina sika ny fiainasika ahay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro tokoa ny sika ifanaraka amin'ny teny avoaka ny sika ny ataosika io no mahatonga ny Jesosy ny teny an'ireo farizianina satria sy mifanaraka amin'ny teny ny nataony ka nanome enta mavesatra ho an'ny olona izy ho indrindra Jesosy fehezinareo ny zava-mavesatra sarotra enta dia tenginareo eo antsoroko ny olona nefa ianareo tsy mety anesika izany na dia amin'ny rasa tanana akory azy marina fa ny tenin'Andriamanitra tena atao an'olona rehetra nefa raha miresaka an'izany tsika dia tonga ao saina izahay tompona andraikitra na ara-pinoana na ara-draza na eo amin'ny firenena aoka ary andiny teny izay fa indrindra amin'izao fotoana sarotra zao ny ohatra dia tsy maintsy miainga avy any ambony araka ny filazana miainga avy amin'izay tompona andraikitra ka raha tsy mety manatanteraka izay lazainy izy dia zary teny pokaty zany ny teny tokoa manaitra fa ny ataony masarika raha tisika ho tanteraka ny teny naverimberitsika tamin'ny synody mba tsy ho slogan fosiny dia aoka iova isika siraikiraiky fa indrindra zay tompona andraikitra eo amin'ny eglizy sinona zay teny zay fa fivampenitra mahery vaika aoka sy maintsy miseho amin'ny fiainatsika io teny io avy eo mahasarika ny manodidina fa indrindra raha miresaka mikasika ny fiovan'ny toetrandrotsika raha tisika iova ny tontolo iainantsika dia sy maintsy isika ny manana fitondran-tena anovan'izay tontolo iainana zay io le lazaisika matetika hoe anana réflexe écologique isika matoa mikrosofahana ny fiarahamonina ny fiainam-pianakaviana ny fiainana amin'ny eglizy dia isika ihany mahatonga izany ho isika ka izay indrindra no mitaky fivavahana ary io no lazainy Jesosy ao amin'ny evanjely vondrenesika teo ekena fa ao amin'ny olon-drehetra no miteny Jesosy kanefa ho ansika izay manakaiky ny Jesosy tompona andraikitra isika izay mahay ovy asika mahay eglizy olona velona asika ka oka iantefa amintsika izao evanjely amin'izao alahady fa 31 amby izao fa tsy hoe ho an'ny farizianina sy ny mpanoran-dalàna fosiny okary araka ny afatry masin-dapoly amin'ny Timote aoka hivavaka mandrakariva isika hivavaka ho an'ny mpitondra mba sy ampitondra enta mavesatra ho an'ny olona entiny izy ireo fa ho mpanompo anasoa hikasaka ny soa iombona ary zay raha teo ny lohevitra zay kendresika amin'ny fizanonana fahatelo ka izay indrindra no ambaran'i Jesosy hoe izay lehibe indrindra aminareo dia oko ho mpanomponareo fa izay enandra-tena dia etra ary izay enetry tena dia sandratra sy ny voninahitra sy ny fisesehoana zany ny tadiavina sy ny poerapoera no ilaina fa olona anatanteraka ny sitrak'Andriamanitra ary isika hifanasoa sy hikasaka mandrakariva ny fifankatiavana sy ny fifampihavanana lay fihavanana sady kristianina no malagasy lay soatoavina
marina zay matimatisasika ambaran'i Jesosy antsika ary ny lalakombany sy anatin'ny fanandratantena na ny fikasana voninahitra fa anatin'ny fahasorana fanetretena ao anatin'ny fahamarinana ka tonga sika ho mpanompo avoy. Masinday Paoly ao amin'ny vakiteny faharoa milaza sy miambahamba sy ny evanjelin'Andriamanitra ihany no nrinay omena anareo, zany hoe sy nitoroteny fotsiny izy fa ny ainay koa azy hoy Masinday Paoly, satria efa tonga maminay loatra ianareo ary zay no mampiomana ary zay no mahatonga sika ho Kristy mpiarabelona, satria mivelona tahaka ny Kristy tonga olombelon'ny Kristy mba ahatonga sika ho zanak'Andriamanitra, ary zay ny asan'ny misionera, ary zay ny tabernakla velona tahaka ny nataon'ny Masin'ny Maria nakany amin'ny Elizabeth. Izany hoe sy ny vaovao mahafaly ihany no tonga eo anivo fa i Kristy mpiarabelona. Izany koa no tsy maintsy ianasika amin'izao andro izao zay mila vavolombelona tokoa ho isika, mila fanehoana amin'ny fiaina manontolo ny mahazanak'Andriamanitra. Io voalazan'ny Masinday Paoly io ihany koa no niainany Victoire Somanarivo sy Lucien Botovasoa, ka ho an'ny Lucien Botovasoa dia namoizany ainy engany asika ho tena mpiaradia amin'ny Jesosy tahaka azy ireo. Raha misy vanim-potoana tena mahamarina io tenin'ny Masinday Paoly io dia zao andro sarotra diavisika zao krizy zao, ka andeha ary todika amin'ny Jesosy isika amin'izao alahady 31 amby zao, ka nao aminy hoe ry Jesosy tomponay io, esory ato aminay zay toetra mitady ieboebo ny fisarambela sy engany ezahay, anana fahasorana alemy fanahy anetry tena tahaka anao araky ny vavaka ataonay isaky ny manao ny fanokana tena amin'ny fonao masiny izay, engany anaka ny fonao tokoa izay, ka ho pikatroka mafana fo amin'ny fanitarana ny fanjakanao, ka ho tonga Kristy mpiarabelona amin'olona. Mitodika aminao koa izay ry Masin'ny Maria reninay, mba hanana fiainana mahisy ho lavitra ny fisarabelasiana izay, ary vonina mandrakariva anao ny sitrapon'Andriamanitra tahaka anao anompo an'ireo manodidina anay. Masinday Josefo, maro ny fizaliana atrehan'ny fianakaviana amin'izao andro sarotra zao, ary misy azy ny mivary lavo ka mivavao anay mba ho afaka hiarina feno fanatretena, ka samy vonina anarina an'ity tranobe iombonana ity zahay, ka ho lavitra anay ireny fisarambelasi sy fitadiavam-boninahitra ireny. Aoko tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarsson eto amin'ny radio Fania.